Avy an-tragno ny Jiji Vomboaka. Hoy ny fomba fiteny izay matetiky ampiasain'ny pasteur Tombozara, département vie de famille ato amin'ny Fédération Madagasikara Avaratra. Izany no antony nisafidianany manokana ny fiangonana Betela Ambalavola ho toerana hanombohan'ny programan'asany amin'ny ity taogno 2024 ity. Hamerina ny mpino adventiste amin'ny fanompoana tegna izy no tanjona mandritra ny herinandro ny fiainam-pianakaviana izay atao ao amin'ny fiangonana adventiste Betela Ambalavola, indrindra eo agnivon'ny tokantragno ranonambarana fa zava-dehibe ho an'ny zaza ny fampianarana sy ny fanaovana fanompom-pivavahana ao an-tokantragno izay misy azy satria ny tokantragno no fiangonana kely iray entigny magnabe ny zaza raha ny fagnazavan'ny pasteur Tombozara hatrany. Nambarany ihany koa fa araka ny fagnadiadiana natao tamin'ny taogno 2024 dia efatramby 300 ny tokantragno adventiste no manao fanompom-pivavahana isa maraina sy isakariva ary 250 isan-jatony ihany no manokana fotoana handinian-tegna. Araka izany dia antenaina fa hitondra fanovagna lehibe eo agnivon'ny tokantragno sy ny isam-batan'olo ity herinandro ny fiainam-pianakaviana izay tanterahiny talian'ny departementan'ny fiainam-pianakaviana ato amin'ny Fédération Madagasikara Avaratra izay natomboka ny sabotsy faha 30 ny volana janoary ary faragna ny 7 febroary 2024 ho avy izao.